eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tena tiako ianao anararoatra mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataontsika rehetra iaraka hisaotra ny tompo hoe misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao, misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao. Ary azoko antoka mihitsy ny fa tsy alamaina mihitsy ny androany satria eto ny fanatrehanao. Amangy anao manokana ny tompo, hikasika ny fonao izy, hikasika ny fiainanao Andriamanitra. Ni fanaikyo
Aleluia. Aleluia. Palmerabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompony tenako a. Fiadanany tompany eo aminao a. Makasitraka n'Andriamanitra ihany koa satria mbola velonay na afaka mifankahita amintsika amin'izao fotoam-bavaka anio alina izao. Misaotra anazy satria mbola nahazo tombon'andro. Makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra vady ihany koa na mesehatra aminay a amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompona. Raha mahita itsika eto amin'ny izao fotoana izao a dia misy an'ny Ravavy Felisa eto a miaraka anompo eto izay androany a iaraka hivavaka ho anao a izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Dia misy ihany kokoa ny Ranadahy Alvinio ao amin'ny lafiny teknika. Dia misy ny tenako a Norosoa. Eto Jesosy. Eto izy a satria izy niteny fa raha misy 2 na 3 izy a mivory amin'ny anarako a dia voany ako. Tsika ato a tsy 2 a na 3 fotsiny fa mihoatra an'izay a. Dia minoa ianao fa eto izy a eo amin'ny fanatrihan'ny Tompo eto ny fanatrihan'ny Tompo ame ny fahasoavana sy fitahiana ho anao. Eto dia faly miarahaba ny Ravavy Isabela Isoary a, miarahaba ihany kokoa ny Mathieu Kambatsoa, miarahaba ihany koa ny Aina, miarahaba ihany kokoa amin'ny fitiavana Riantsoa, amin'ny fitiavana fandresena. Amin'izao fotoana izao dia manentana anao a mba hipartazy ny live-tsika satria amin'ny alalan'ny fipartazenao an'ny live a dia misy kasika ihany koa ny namantsika izay mety hoe tsy mahita an'izao fotoam-bavaka izao. Fa mila itsika zany mba mipartazy an'izany satria amin'ny alalan'ny partazy ataontsika mba fijoroantsika mibanga ho andry namantsika ireny a. Dia manentana anao a mba tena hoe ho partazenao zany live zany a. Dia manentana anao ihany koa haritra hatramin'ny farany a satria misy teny ho anao eto androany no man'Andriamanitra ho anao. Anomboka amin'ny fotoana avy hatrany ary tsika izay hitantsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny ivavahantsika ao amin'ny Matteo 7:20. Dia ho tohizantsika zany eo avy eo amin'ny Matteo 9:7 ka hatramin'ny 7:20. Hitantsika dia vakintsika amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo avoany aho. Aleluia. Dia tohizantsika izany tenin'Andriamanitra zany ao Matteo 9:7 ka hatramin'ny 7:20. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Rainay dia any an-danitra ho amasinane ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny famalafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Zany tenin'Andriamanitra ho aminasy aminao a. Zany tenin'Andriamanitra fampianarana anasy ho anao a mba ampianarina hivavaka zasenao. Amin'ny fotoana rehetra antsika dia mila manome voninahitra an'Andriamanitra. Mila ihany kokoa misaotra anazy satria nanomboka tamin'ny maraina antsika dia efa izy ny amin'ny fiainantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra mbola natoy izao anasy anao a. Ny famindram-pony mbola nantom-pivelomako sy antom-pivelomanao ka mila antsika misaotra anazy. Ary ihany kokoa mila antsika hoe tena mangataka ny hery amin'Andriamanitra, mangataka ny fanahiny hitaridalana antsika amin'izay zavatra rehetra ataontsika. Mila herintsika mba ahafahantsika ihany kokoa hoe mitombo amin'ny fahasoavana. Mila herintsika mba ahafahantsika ihany kokoa hoe mandray ny soa avy amin'Andriamanitra. Mila fanahan'Andriamanitra antsika hiasa amintsika mba hatakarantsika ny hoe ahoana marina tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ary ihany koa tsika tena hoe mila mifona eo anatren'Andriamanitra satria tsika tsisy marina na dia iray arany. Jesosy irery ihany no marina. Dia tena mila mibebaka tsika eo anatrehana, mila mangataka famindram-pontsika, fanadiovana amin'ny rany a. Ary ihany koa eto indraindray misy hoe favesarana ho amintsika
any amin'ny toerana izay misy antsika ndraintsika misy stress eny say tsika miasa be dia lasa tsy mifantoka amin'ilay vavaka antsika indraindray kokoa ny aminatin'ny fotsika misy zavatra mamatotra misy zavatra hoe tena hoe mangeja antsika ny amin'ny fanahintsika any amin'ny teritery tsy ahafahantsika miroso malalaka amin'ny vavaka ohatr'izao indray tsy ahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tsy ahatakarantsika hoe mandresitsika ny amin'ny fiainantsika satria tsika zanak'Andriamanitra dia hivavakantsika mba tena hoe Andriamanitra mihitsy niditra tsehatra ny amin'izao fotoam-bavaka izao dia fanteneko hatramin'ny voalohany misy an'ny Ravavy Felisia eto dia Ravavy Felisia nitondra antsika anatin'izany sehatra ny vavaka izany amin'izao fotoana izao fa manasa anao ihany kokoa mba tena hoe hanandratra ny feonao manasa anao mba tena hoe angetaeta ihany kokoa eo fanatrehan'Andriamanitra hanokatra ny vavanao zany fa tsy hoe hiainy fotsiny fa manasa anao mba tena hoe andray anjarany amin'ny vavaka izay atao eto amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka tompoko satria efa nivakiantsika teo ny tena dia hoentin'ny Ravavy Felisia ny vavaka amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra tompoko. Araka izany tonom-bavaka nolazain'ny mpanompon'Andriamanitra zany hisaotra an'Andriamanitsika fa voalohany indrindra aloha dia mankasitraka an'Andriamanitra raha mbola afaka manompo itony tenako ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra trany ihany koa manome sehatra ny telo mianadahy afaka mifanompo miaraka aminao eto efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa ny vavaka ataontsika fa hivavaka tsika sy ianao amin'izao fotoana izao asan-drato ary mifeo anao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada mankasitraka sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zay. Misaotra dada amin'ny fotoana lehibe izay omenao anay tahaka izao. Misaotra dada tamin'ny tontolo andronay androany. Dada fantatray fa teo foana ianao tsy navita nanao na inona zay raha tsy teo ianao. Misaotra Andriamanitra fa natsapa zay fa tsy irery tamin'ity androandroany ity. Misaotra ihany koa mitombontsy lehibe izay mbola omenao anay ahafahany mifandray aminao amin'izao hariva zao dada. Mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra zay tsy takatra ny sainay izay nataonao tompo dia renay ny anaranao ankalazainay omena voninahitra ianao fa tsara ianao dada ary Andriamanitra mpanao tsara nanao tsara indrindra tamin'ny fiainanay ianao ka eto izay tena miray fo miray saina misaotra anao tompo amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao ary eto izay Andriamanitra dia manaiky tanteraka fa tsy mahavita tsy mahay manao na inona zay fa mangataka ny fitariana fanamasinao amin'izao vavaka izao zay tompo malalo. Mangataka ny hery fanamasinao ifeny amin'ny rehetra manontolo mba tsy misy zavatra ataony izay tianay tompo fa ny fanahinao tanteraka ny tenanay eto hiasa amin'ny fotoana rehetra eto mena sehatra malalaka anao fanamasinao ataovy izay tianao ary eto izay dada dia manaiky fa tsy tanteraka izay malala izay tompo fa tsy tanteraka izay ny falemenay rehetra tompo ny fahotany rehetra dia entinay aboraka anay anatrehanao satria fantatray ny fitsangananay ny fipetrahanay dia tsy misy miafina aminao ny anaty fony alana igny dia dinianao dada amin'izao fotoana izao dia hitsorina eo anatrehanao zany mangataka ny lera sarobidin'i Jesosy Kristy zay dada anadio anay manomboka amin'izay mitarika an'izao vavaka izao dada ny olona rehetra izay manaraka an'izao vavaka izao ngatako lera sarobidin'i Jesosy Kristy anadio anay tsirairay avy afahanay ho tafaretanteraka aminao Jesosy na ina karazana hevitra zay tsy ahitanay anao sy ny herinao eto ny heriny ny rano Jesosy Kristy anapotika ny fahavalo rehetra tompo ny herin'ny rano Jesosy Kristy amotika sy andrava ny sakantsakana rehetra zay na anatin'ny tokantrano zany dada na anatin'ny fon'olona na anatin'ny sain'ny olona mahery ny rano Jesosy Kristy angatako andrava ny herin'ny aizina rehetra tompo malalo. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanafana ho antsirairay avy ary tononoko fandresena amin'ny alalan'izao vavaka izao voninahitra dia averina aminao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompontsika. Amen. Efa no amarian'Andriamanitra ianao. Ny fahasoavan'ny tompo efa aminao. Alohan'ny tohizantsika ny fotoana manaraka, ny vavaka manaraka dia misy hira ho arahantsika eto dia noho ny hira fa ampaheranao ary amenanao amin'ny alalan'izany hira zany ny fanamasina amenanao amin'ny alalan'izany hira zany Andriamanitra. Andao antsika hanaraka ny hira tompoko. It's
solika meu solika tenan Jesus awe tenan Jesus awe meu solika we meu solika tenan Jesus awe tenan Jesus awe Jesus awe meu solika we meu solika we tenan Jesus awe tenan Jesus awe también sobre Jesus awe meu solika meu solika tenan Jesus awe tenan Jesus awe tenan Jesus awe tenan Jesus awe Halleluja. Halleluja. Tena feno solika tokoa ianao e. Amen, amen. Efa Andriamanitra namie solika anao, nampirehitra anao. Amen. Tsy tavela zany ianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Satria ianao zanak'Andriamanitra mampifohy fotoana ianao ho an'Andriamanitra dia Andriamanitra no mikarakara anao. Iroso amin'ny vavaka manaraka indray tsika amin'izao fotoana izao indraindray tsika zany amin'ny tsika hoe kristiana. Fa indraindray tsika misy fotoana hoe somary ihany koa hoe reratreraka ny amin'ny resaka hoe ny amin'izao enjikenzika be ny fiainana. Sarotra ny fiainana amin'izao fa miaratsy ny fiainana amin'izao fotoana izao dia tsika zany tena hoe ama kristiana antsika dia tena hoe mila hery.
araka ny teo hoe mena solika dia tena mila zany hery zany hoe tena hoe atanjaka aminahako sy aminao raha hoe tena hoe zanak'Andriamanitra satria ny amin'izao fotoana izao dia tena hoe efa miaratsy izao fiaina izao raha tena hoe maheno anao izao dia noho tsara hoe tena hoe misy ady ary misy aretina mandringana misy ihany kokoa zavatra tena hoe indraindray tena hoe mahakivy ny fonao mihitsiny ety amin'izao tontolo izao fa tsy anjarako sy anjaranao anie zany a satria zasy ianao dia zanak'Andriamanitra ary hotafian'Andriamanitra hery fa mba ahafahantsika zany hoe miala sy manalavitra ireny zavatra hoe mitranga ety amin'izao tontolo izao zany a ahafahantsika tena hoe mijoro dia tena hoe hivavaka izay eto androany hijoro ambanga aminao mba tena hoe ny fanahin'Andriamanitra tena hitoetra aminao anananao fandresena satria raha tsy fanahin'Andriamanitra tena hoe mitoetra amintsika mena fa mena solika atsika teo fa le solika izay dia tena hoe mila tena hoe ampitoerina ato anaty kosa ao anatinao mba ahafahantsika sy ianao tsy mivoaka ny sitrapon'Andriamanitra fa zay tena hoe sitrapon'Andriamanitra rery ihany no tanteraka aminasy aminao hoe ananantsika fahendrena fahazavain-tsaina ananantsika ihany kokoa hoe ao anatin'izany ananantsika hoe tena hoe fahaloran-tsaina hoe manana tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra hoe ataontsika mba tsy havoaka antsika ny planan'Andriamanitra mahatonga antsika tsy hoe ho any amin'ny ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra dia entin'ny Ravavy Felisa hatrany zany vavaka izany fa alohan'ny hivavahana aloha dia hamaky ny ten'Andriamanitra isika zay hitantsika ao amin'ny Isaia 1:12 ka hatramin'ny 2 ovakitsika amin'ny anara-mahery Jesosy solofin Davida ozy sy ny hira fiderana atao amin'izany amin'ny famonjena izay nataony zany nataon'Andriamanitra ary isy solofo mitsimoka ozy izy eo amin'ny fototry Jese ary isy mitrevina avy eo amin'ny fakany ary ny fanahy Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahy fahendrena sy ny fahazavain-tsaina ny fanahy fahalora-tsaina sy ny faherezana ny fanahy fahalalana sy ny fatahorana an Jehovah. Halleluja. Izany rehetra izany zany mila mitoetra aminasy aminao mba ahafahantsika sy ianao mitahiry le solika izay omen'Andriamanitra anasy ianao satria tsika raha tsy manana fanahy Jehovah mitoetra dia lasa hoe manaonao foana lasa hoe tsisy ny fahendrena amin'izay zavatra tokony atao lasa hoe tsisy fahazavain-tsaina tsisy hoe tokony hoe raha mandray ny décision zany tsika dia lasa hoe nivoaka any amin'ny plan'Andriamanitra lasa hoe zavatra ratsy zany lasa décision raisina avy eo lasa hoe tsy kivitsika ny amin'ny zavatra situation misy zany fa mila tsika fanahin'Andriamanitra mba hampahery atsika mba hananantsika fahalalana ihany kokoa indrindrandrindra ny tahotra an'Andriamanitra dia ndao raha hoe zay Ravavy Felisa anatin'izany vavaka izany araka izany tonom-bavaka milazain'ny mpanompon'Andriamanitra zany andoharintsika sy ianao amin'izao fotoana izao hivavaka raha ozy ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe Andriamanitra momba antsika izy manaky tohatra antsika na inona karazana ady sy olana ho alolovantsika dia raha feno fanahin'Andriamanitra tsika dia mijoro tsara foana amin'ny maha-kristianina antsika sy ianao dia asan-drato ary feonao amin'izao fotoana izao eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay dada makasitraka ary manome voninahitra anaranao fa tsara ianao tompo malalo Andriamanitra tsara anao sady mpanao tsara ary fantatro tompo fa tia anay ianao mataonao manome an'izao size zao dada ho an'ny mpanomponao dia hientina ho anay kristianina rehetra dada amin'izao fiainana ilalovanay zao eny dada fantatro tokoa ny zavatra rehetra zay mety ilalovanay na nanatokantrano na amin'ny asa na amin'ny fiainana na reny sofy na hita mafy dia mafy tokoa zany Andriamanitra fa ty androandroany ty dada dia mangataka ny hery fanahy masonao atompo malalo ka na iza Jehovah reko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mandresy manaraka an'izao vavaka izao eny dada na tsy mandre izy na tsy manaraka an'izao vavaka izao izay zanako rehetra fa nisoratanao fa kristiana dia mangataka ny hery fanahy masonao atompo malalo dia ameno ny tsirairay avy ahafahan'izy ireny Andriamanitra ka tsy misy anozongozona ary tsy misy tombo tahotra fa tena hoe anana tombo fatokisana finoana fa ianao ny Andriamanitra mahavita dada nefa tsy vita ny herina zany dada fa mangataka ny herinao tena mangy naiza misy kristianina amin'izao fotoana izao mangataka ny fafenoana amin'ny hery fanahy masonao ho an'ny tsirairay avy isam-batan'olona dada ary indrindrandrindra fa zany fanahinao masina zany dada mba ahafahany atahotra anao tsy
tsy todika amin'ny zavatra tsy tokony todianay zay fa fatahorana ianao zay dada ny ampijoro anay ampiorona anay marina mandrakariva eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonako hery vaovao nanonako fa ny fanahy fafenona tsy misy mahozongozona ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovako izany vavaka izany alleluia amen. Alleluia, makasitraka anao i raha Felisiany tondranay izany vavaka izany fa tena miza fa tena hoe ahery tokoa ary tena hoe tafajoro tanteraka. Mbola toy amin'ny vavaka trantsika amin'ny izao fotoana izao dia misy ny namantsika mety hoe gadra any fonja. Misy izy ireny mety hoe endrikendrika ny olona no nahatonga an'izy ireny ny gadra any fonja. Eny mety ihany koa misy hoe nataony tsy fantatritsika izay tena hoe antony hoe natoany zareo nanao an'izay tsy haintsika izay tena hoe antony mahatonga ny nazy ihany kokoa hoe voaendrikendriky ny olona fa mila tsika mijoro am-banga ho an'izy ireny satria ianao rehefa mijoro am-banga dia Andriamanitra mikarakara indray any fiainanao ihany koa rehefa mafoy ianao taka Joba zao izy vavaka ho an'ny sakaizany dia namen'Andriamanitra anjarandroa naverin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay banga tamin'ny fiainany dia ho anasy ianao ihany koa dia mila zasy ianao mijoro am-banga ho any namantsika ho any amin'ireny hoe fonja reny. Misy ihany kokoa ny olona tena hoe migadra ara-panahy te hoe androso izany amin'ny ho an'Andriamanitra ny fiainany fa misy zavatra mamatotra dia mila tsika mivavaka. Ny tenin'Andriamanitra tsy na miteny hoe tiavo izy namanao tahaka ny tenanao. Dia andaontsika tena hoe aneho fitiavana ny namantsika amin'ny alalan'ny vavaka satria amin'ny alalan'izao vavaka anao izao dia tsarovy fa misy fanovana fiainana olona any ambadika any. Misy fanovana fiainana namantsika any ambadika any. Andaontsika izany tsy hoe hijery fotsiny an'izy ireny tsy hoe hiaino fotsiny amin'izy ireny hoe misy mare fotsiny ohatra mety hoe misy fianakavianantsika na hoe misy tamantsika akaiky na hoe misy hoe manodidina antsika ohatra reny sy sofintsika hoe ny gadra dia andaontsika tena hoe tsy hiaino fotsiny na hoe mahita ny namantsika tsika mety hoe voafatotry ny hoe zavatra mahadomelina vo mety hoe voagadra ny hoe zavatra hoe mifisotrotoka ohatra'izany dia mila tsika hoe hijoro am-banga mila nasy ianao izy ireny hitondra am-bavaka dia hoentiny raha Felisia hatrany izany vavaka izany fa aloha ny vavahantsika dia mamaky ny ten'Andriamanitra aloha tsika hitantsika ao amin'ny Romanina 7:7 ka hatramin'ny 9. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary no lazaintsika misy tsy famarinana va amin'Andriamanitra sanatria izany. Fa hoy izy tamin'i Mosesy, izao hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Halleluia. Hoentin-dra Felisiantsika anatin'izany vavaka izany fa izasy ianao ihany kokoa mila mivavaka ataovy amin'ny fonao mihitsy n'izao vavaka izao mba hampatonga namantsika hijoro mba hisy famindrapon'Andriamanitra amin'ny fiainan'izy ireny hampatonga anazy tsy ho ketraka tsy ho kivy any amin'ny toerana izay misy anazy ary amin'ny situation izay misy anazy amin'izao fotoana izao hoe mamatotra anazy. Andao tena hoe hivavaka tsika amin'ny fontsika andao raha Felisia hoeto izay ao anatin'izany vavaka izany. Araka izany tonom-bavaka nolazain'ny mpanompon'Andriamanitra izany amino fa mbola eto hatrany anao hiaraka aminay hivavaka ho an'ireny olona ireny amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika dia hoisy fanafana lehibe ireny olona ireny hiasan-drato ary ny feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao hatrany zay dada. Makasitraka manome voninahitra anaranao dada fa Andriamanitra lehibe ianao. Andriamanitra masina ary Andriamanitra fitiavana tokoa ianao dada. Misaotra dada fa nahatsaro an'ireny olona ireny ianao andrany amin'ny alalan'izao vavaka izao. Misaotra ihany koa dada mitsombotsoa lehibe izay omenao any ahafahanay hijoro am-banga ho an'ireny olona ireny. Amin'izao fotoana izao dada mivavaka izay ho an'ny olona rehetra izay migadra na mifonja amin'izao fotoana izao dada.
tsy fantatra tompo na aiza misy ireny na izy izy ireny na lahy na vavy tompo fa eto zay mivavaka ho an'izy ireny dada mba vanginao manokana izy ireny dada raha mpaherezinao hatrany izy ireny tompo mba tsy ketraka izy ireny amin'ny fiainan'izy ireny tompo mba tsy kivy izy ireny tompo amin'ny zavatra mety lalovana izy ireny amin'ny fiainan'izy ireny fa ianao n'Andriamanitra tompo ny era mpaheran'izy ireny hatrany dada ary mangataka fahasoavana avy aminao dada raha ivoaka any izy ireny dia atsapa tompo fa tsy reretany dia hitady ianao sy ny tavanao ary tady ianao sy ny herinao izy ireny Andriamanitra satria araka ny tenao dada amindra fo amin'izay tianao amindranao fo ianao amindra fo amin'izy ireny anao dada ary amehery afahan'izy ireny anatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ngatako izany fa afaka ihany koa dada ho an'ny olona rehetra vafatotro ny fisotroany toaka vafatotro ny fifohana zava-madomela ena Andriamanitra mety ihany koa dada misy zavatra hafa mamatotra ny fony na mamatotra ny sainy ianao malala dada tompo fatorana zay mamatotra ny zanak'olombelona aty ambony tany ka tsy afaka manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatako tompo ny amanginao manokana ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao ianao n'Andriamanitra tompo ny hery ianao n'Andriamanitra tompo ny fahafana tompo ny fahefana tompo mangataka tompo kasio manokana izy ireny dada alfaso ny herinao napatapaka ny rojo vy ny hidy vy fatorana rehetra zay mamatotra ny olona tsirairay avy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na amin'ny anaran'ino mamatotra olo na inona fatotra namataran'olo na matorana fanaratsy olo tononoko tompo fa afaka zany fatorana zany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka zany ary ny fakiviana rehetra zay nitoetra tao anaty tononoko dada fa ho ivadiky fifaliana fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen 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 makasitraka anao fa Felicia nitotranay antanaty izany vavaka izany amin'izao fotoana izao tsika dia efa hitrany amin'ny fampaherezana fa alohan'ny hidirantsika ny amin'ny fampaherezana dia anaraka izao hiry izao tsika mba tena hoe fanamasina mihitsy ny ikasika anasy anao eto androany anazava ny ten'Andriamanitra aminasy aminao hoe ary kokoa ny tena hoe ny fotsika tonga fotsika ho tandrona andraisantsika ny ten'Andriamanitra mba atonga antsika hisy fanavozana ny amin'ny fiainantsika dia anaraka izao hiry izao ary tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Milanao zay andro amin'ny fananasana mitiny eto ny andro fanaio miziny anao ka finoi tanterakao lako fignerinao bandetsy oreraka fanaio midiny anao Afenui tanterakao aku fignerinao bandetsy oreraka Bandei-te
Afenui tanteraka aku fingerina uau pandetsureraka tena milanao tontolo piainako tsy mahefa ninonino na ratsienanao manierinao regniany momba mampatanjakay raha mandresia tenuianao tena milanao tontolo piainako tsy mahefa ninonino na ratsienanao manierinao regniany momba mampatanjakay raha mandresia Alléluia. Alléluia. Faly ako miteny aminao fa mifanahy masina efa namangy anao. Satria eto ny fanatrihan'ny Tompo. Mahitany etaetanao izy ary ihany kokoa hamaly anao izy ary ampafantatra zavatra lalina ho anao izy eto androany. Ampafantatra ny lalina ahafahanao mandroso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto izy androany. Ny teny izay hoentintsika hifampaherezantsika eto dia hitantsika ao amin'ny Matio 5:20 ka hatramin'ny 7:10. Somary lavalava ihany fa mino fa fanahy masina hitarika eto fanahy masina hanazava eto androany. Ovakitsika ary amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa dia endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany sy ny fanalany. Ary raha nahatra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory.
Ary noho ny namatonalina dia nisy antso hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solokareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe, sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia niarindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjiny teo ka nanao hoe, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Halleluja. Tsy izasy ianao anie izany virjiny adala zany, fa izasy ianao ilay manana solika fitaiza mandra-pahatonga ny mpapakatra, mandra-pahatonga Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Faly amin'ny teny aminao fa amin'ity volana ny ato amin'ny teny faminaniana ato amin'ny fiangonana Sanctuaire Chrétien International dia volan'ny fanavozana. Androany ianao maheno an'izao teny izao dia ho avozin'Andriamanitra anie ianao, ary any kokoa fisainanao dia ho avozin'Andriamanitra, satria aheno ianao amin'ity fampaherezana ity, ary any kokoa ho ampianarin'Andriamanitra ianao ao anatin'ity fampaherezana ity, mba ahafahako sy ahafahanao, za kokoa ampianarin'Andriamanitra ao anatin'izao ahafahako sy ahafahanao miambina, mba hahatonga anasy ianao tsy ho rendrian-tory, hahatonga anasy ianao anana solika fitaiza foana tahaka le virjiny 10, satria zasy ianao eto le virjiny 10, satria zasy ianao zao mandre ny ten'Andriamanitra dia tsy ho very intsony zasy ianao. Ary tsy ho tahaka le virjiny adalaka hoe tsy hanana solika fitaiza intsony. Tamin'irana rahantsika teo aloha dia hoe mividiana hozy izy dia nizao ny solika. Ahoana le mividiana? Mila antsika zany mifandray amin'Andriamanitra foana, mba ahafahantsika sy ianao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mba ahafahantsika sy ianao mahatakatra hoe ohatriny ahoana marina, zany hoe fiambenana mandra-pahatonga amin'ny fiavin'i Jesosy. Tamin'ny vavakana rahantsika teo dia mivavaka antsika ho an'ny kristiana mba tena hoe anana hery, mba hoe anana ny hoe fahazavantsaina sy ny fahendrena sy ny fahalalana sy ihany kokoa hoe ny tahotra an'Andriamanitra, satria amin'ny alalan'ireny nahafahantsika sy ianao miambina ny amin'ny solika fitaiza, satria eto izy dia tena miteny mihitsy tsy fantatritsika hozy izy na amin'ny ora na amin'ny andro ny havian'i Jesosy. Raha vakintsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Matio 4:20 2:9-30 dia tena miteny mihitsy izy hoe, fa amin'izany andro izany hozy izy sy ny ora izany dia tsy misy mahalala na ny anjery lanitra azy. Eno tsara zany hoe na ny anjery lanitra ary. Ary na ny zanak'aza hozy izy na le Jesosy ho avy aty ambony tany zany dia tsy mahafantatra. Tsy mahalala izy hoe roviana no avy, raha tsy amin'ny segondra farany anirahany ray anazy zany vao mahafantatra izy hoe zao fotoana andehananao midina eny ambony tany maka ny zanako hiara hiakatra. Aloha zany zatsy ianao tsy hoe rendremana. Tena miteny mihitsy izy afa-tsy ny ray ihany hozy izy, ny ray ihany no mahafantatra zany ny fotoana izay havian'i Jesosy. Na le Jesosy mianteritra anasy ianao isan'andro fona eo ankavanan'le ray totoa amin'izay zavatra hoe fahadisoantsika sy ianao tsy mahafantatra izy zany. Ny anjery dia midera any an-danitra mankalaza an'Andriamanitra andro aman'alina any an-danitra, tsy mahalala ny fotoana izay havian'i Jesosy ety ambonin'ny tany, fa ny ray irery ihany no mahafantatra an'izany. Ka mila antsika miambina, mila zasy ianao zany manana solika fitaiza foana, mila antsika mirehitra foana zany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mila zasy ianao zany mirehitra foana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia ahoana no ahafahantsika hoe mirehitra any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Dia mila antsika zany mifandray aminazy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra.
Mila tsika tena hoe makafia ny fanatrehany amin'ny alalan'ny teny. Mila zany ten'Andriamanitra tena hoe raisitsika ao anatin'ny fotsika, tena hoe akamamitsika mihitsy zany ten'Andriamanitra, tsy avelantsika hoe andalo fotsiny zany ten'Andriamanitra zay hoe toriana. Na iza zany mpanompon'Andriamanitra hoe mitory ny teny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na iza hoe mitory ny teny aminao dia mila reny raisitsika ao anatin'ny fotsika. Mba hahatonga antsika hiavao foana, mba hahatonga antsika ho any an'ilay fanavozana. Amin'ity volana ity izy amantsy anao any teny faminaniana ato amin'ny fiangonana dia vola fanavozana. Andriamanitra ne anavaonao amin'ny alalan'izao teny zao ary tsy ho very tsony zatsy anao satria mahatakatra ny ten'Andriamanitra zatsy anao eto androany hoe mila mitahiry ny solika, satria teto tsarovy tsara le adala, le Virjiny 5 adala hozy izy dia tsy nitahiry ny solika, tsy nanana solika fitahirizana izy zany, tsy nanana solika izy zany teto fa juste hoe mety hoe tapatapany ihany zany ny solika, fa tsy tena hoe feno izy dia mitobaka. Raha mitobaka mantsiny dia tena hoe misy voatahiry foana zany, misy foana zany iny mitobaka dia tena hoe feno déborde foana. Dia tsika zany mila hoe feno fanatrehan'Andriamanitra, mila hoe tena mitobaka mihitsy zany tsika mandra-patoa amin'ny fiavy Jesosy eny amin'ny rahaolanitra. Araka ny teneniko teo zany dia mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny, mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana, amin'ny hira fiankofana. Misy ten'Andriamanitra zay any amin'ny Romanina 12:2 hoe aleotsika tsy hoe andeha amin'ny fanao zao tontolo zao fa mila tsika zany hoe mandeha makany amin'ny fanavozana saina, tsika hoe mila miova amin'ny fanavozana saina mba ahafantarantsika ny hoe sitrapon'Andriamanitra. Dia le mba hakasitrahan'Andriamanitra ahoana le hoe fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mila tsika zany tena hoe manana fatahorana an'Andriamanitra. Rehefa manana fatahorana an'Andriamanitra manko tsika dia tsy manaonao foana, tsy mivoaka amin'ny planan'Andriamanitra tsika fa zay sitrapon'Andriamanitra dia zay alan'Andriamanitra dia alantsika, fa zay tian'Andriamanitra kosa ny tiantsika. Zay raha marimarina kokoa zany tena hoe amatsika hoe kristiana. Tsika zany raha hoe lazaina kristiana dia fomba ny dadantsika zay ao an-danitra no ataontsika ety ambony tany, satria tsika hoe zanaka. Ohatra ianao hoe manana zanaka dia ahoana ny fiantson'ny raim-pianakaviantsika, dia ahoana ny fiantson'ny zanakitsika amin'ny atsika tsy hoe aminao hoe dada. Dia ohatr'izay ihany kokoa hoe zay ny fiantsika amin'ny raintsika any an-danitra dia zay tiany le dadantsika ao an-danitra zany tokony ho ataontsika. Zay hafaly anazy no ataontsika. Dia inona le mahafaly anazy? Manao sitrapony etỳ an-tany. Manao sitrapony. Mianatra zany tsika, fianarana foana amin'ny fiainana, mila mianatra tsika manao sitrapony. Amin'ny ahoana ny ahafahantsika hoe mianatra manao sitrapony mba hahatonga antsika voatahiry mba tahaka le Virjiny 10 endry, azafady Virjiny 5 endry. Dia tena hoe mila tsika zany hoe miconnecté foana aminazy, mila tsika mifankazatra aminazy foana, mila tsika zany hoe manontany anazy foana ny amin'ny sitrapony hoe inona sitraponao datany amin'ny zavatra rehetra. Meo hery ahafahako mijoro anao ary kokoa meo fahazava-tsaina raha hoe misy zavatra mila hoe décision mila raisitsika dia mila mitentsika hoe meo fahazava-tsaina meo ana le fanafalalana hoe ahoana ny décision tokony ho raisiko. Tsy mandeha amin'izao comme ça fotsiny zatsika, tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny hoe amin'ny maha-olombelontsika fa mila foana zany tsika miconnecté anazy, mila mangataka ny fanahy foana zany tsika tena hoe anazavantsika, mila mangataka ny fanahy foana tsika tena hoe hitoetra amintsika, mila mangataka foana tsika ny hoe ny heriny mba tena hoe ampijoro anazy anao mahatonga anazy anao hoe tsy ho lava sao dia sanatria zany amin'ny fotoana hoe tonga mpapakatra amin'ny fotoana hoe tongavan Jesosy dia hoe zavatra kely ohatr'ity ny ahatonga anazy anao ho lava. Teto ilay Virjiny 5 adala dia tena hoe ny solika ny tsy ampy. Raha mitam'izany fotoana zany hoe oharina amin'izany hoe solika fandrehatra, hoe solika amin'ny ohatrany hoe pétrole zany tamin'izany fotoana zany no oharana an'ilay izy. Fa amin'izao dia hoe ny herin'Andriamanitra ao anatintsika sy finoana indrindra mila hoe ananantsika sy anao. Ny fanahin'Andriamanitra indrindra mila ihany koa mitoetra ao anatiko sy ao anatinao mba ahafahako sy ahafahanao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, satria raha tsisy fahalalana tsika dia tsy afantatra mihitsiny.
ohatra fotsiny zao raisiko raha tsy manana ny mahalalan-ten'Andriamanitra zao zasanao amin'ny Matthieu 24 io mela vakitsika io dia dinianao tsara amin'izao fotoana zao dia tadio fa maro mpampianatra sandoka ny faminany sandoka milaza fa hoe misy an Jesosy ary amin'ny toerana ohatran'izao milaza fa hoe ny zany hoe mpaminany zany dia hoe olombela ety an-tany hoe marina hoe olombela iran'Andriamanitra ny mpaminany maheno feon'Andriamanitra fa ndraindray hoe misy hoe miteny aminao hoe le Jesosy zay Jesosy zany dia Jesosy vazaha zany tsy m'existe zany tsisy zany misy tena hoe za mihitsy ny zavatra toriny fa tsy ny ao anatin'ny baiboly izy mangalatra natao anatin'ny baiboly fotsiny fa mivily any amin'ny lalana hafa rehefa tena hoe arahanao fampianarana dia tena hoe any amin'ny lalana hafa ny mitondrany anao fa mila antsika zany hoe mahafantatra ny ten'Andriamanitra raha vakitsika fotsiny ao amin'ny Matthieu 24 io dia ny zavatra nyteneko anao teo hoe miteny zao hoe misy an Jesosy hony ary ohatra zao hoe mahita le Jesosy hony ako any Tamatavy misy an'izany Jesosy zany hony any misy milaza mihitsy ny tenana hoe zany ho Mesia misy tena miteny mihitsy nefa tadio fa ny ten'Andriamanitra ao Matthieu 24 dia milaza fa hoe mbola tsy tonga le Jesosy ary tsy fantatra ny andro atongavany ary any kokoa izy miteny fa tsy ny maso tsy hoe toerana point tokana rery ihany no ahitana ny Jesosy fa rehefa tonga izy eny amin'ny raolanitra dia izao tontolo izao mahita anazy avokoa mahita anazy eny amin'ny raolanitra fa tsy hoe point iray ihany ahitana azy hoe any Tamatavy na any Tuiliary na hoe any Majunga fa izao tontolo izao mahita anazy avokoa zay ihany koa zao dia efa anisany hoe mila hoe tsika manana solika ao anatintsika mba ahafantarantsika an'izany rehetrarehetra izany satria mpampianatra sandoka dia efa maro ny mpaminany sandoka dia efa maro amin'ny andro farany dia efa voalaza fa isy mpaminany sandoka ary le lehilahy niota izay mpaminany sandoka dia hipetraka eo an-tempoly ary ilaza ny tenany izy fa izy no Andriamanitra ka raha zasy ianao tsy mahalala ny ten'Andriamanitra raha zasy ianao tsy mikonnecte amin'Andriamanitra zasy ianao tsy feno solika tsy misy ny herin'Andriamanitra dia ho very zasy ianao sanatria nefa zany ho very satria amin'ny zavatra point kely mahatonga anazy ianao mety hoe very raha miteny fotsiny zao ohatra hoe le lehilahy niota mipetraka eo an-tempoly amin'izany fotoana zany hoe amin'ny andro mahory efa tonga moa zao ny andro mahory tena maro ny zavatra tena hoe mampahory aty ambony tany fa iza ihany raha ny tafavoaka ao anatin'izany zay manana an'Andriamanitra rery ihany ny tafavoaka ao anatin'izany ka mino aho fa zasy ianao androany dia mahazo an'ity ten'Andriamanitra ity dia zasy ianao le anisany Virginia endry alala ny ten'Andriamanitra anana solika fitaiza tsy mbola hoe andeha hividy indray ho lany andro hividy tsy mbola andeha indray hoe raha tonga Jesosy eny amin'ny raolanitra dia mbola andeha indray hoe hikaroka ny ten'Andriamanitra mbola ten'Andriamanitra milaza fa hoe ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia izy marina ve iny tena izy marina ve iny amin'ny raolanitra fa zasy ianao le manana solika fitaiza dia efa mahafantatra hoe rehefa tonga eny amin'ny raolanitra le zanak'olona dia efa fantatritsika hoe tena hoe iny Jesosy akanahako sy anao ety ambony tany apakatra anasy ianao fa mila zasy ianao miambina foana mila zasy ianao zany rehefa misy koa ihany fotoana hoe tsika amin'ny vavaka tamin'ny voalohany teny am-boalohany dia niteny hoe tsisy marina na izaho na ianao tsisy marina na dia iray afa-tsy Jesosy rery ihany nefa nyzany fahotantsika zany dia fanentin'i Jesosy efa nampianarina antsika tamin'ny vavaka teny amin'ny voalohany misy teo hoe mila mamela olona misy ihany koa mila mifona fa mba ahafahantsika zany hoe tena hoe manana an'izany solika fitaizany koa satria ny fanan'Andriamanitra tsy mitoetra ao anatin'ny fahalotona tsy mitoetra ao anatin'ny ota fa mila antsika manary andreny ota reny zany mila antsika mibebaka mila antsika mifona foana vao misy zavatra hoe fantatritsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila mifontsika tsika ety amin'izao tontolo izao tsy afaka miala ety amin'izao tontolo izao tsika fa kosa tsika nefa tsy manao fomba fanao izao tontolo izao fa mila manavoa saintsika tsika mila antsika zany zany fanavozana ny saina zany ny amin'izao tontolo izao dia mety daholo izay zavatra rehetra ataony araka ny fitenin'izao tontolo izao dia la vie est belle fa tsy izahako tsy izao sy ianao zany raha ohatra hoe ety amin'ny amatsika kristiana zany
tsika mena aty amin'izao tontolo izao dia tsy zatsy ianao zany miteny an'izany hoe la vie est belle dia zavatra rehetra dia mandeha avokoa, zavatra rehetra dia hoe mety avokoa, na hoe misotro na hoe mandeha mandeha any amin'ny alim-pandizana na hoe mandeha ary amin'ny filanofa miresaka hoe fitsangatsangana ohatra izany ny olona hoe mety miteny hoe mety daholo sady rehetrarehetra amin'ny olombelona ianao anofy sy raha ianao aiza kosa ianao ve dia hoe ianao tsy hoe anana hoe fiainanao na ohatra izany tsy zasy ianao zany fa zasy ianao izay natsoan'Andriamanitra eto androany zasy ianao izay safidia manokana hanaraka an'izao vavaka izao dia mahafantatra manavoasaintsika fa raha hoe reny zavatra rehetrarehetra reny no tsy hatafakatra antsika dia mahafantatra tsika androany fa aloha aritsika reny, aloha aritsika zany filanoa fa kositsika hoe andeha sitrapon'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra rery ihany no tiantsika dia izay rehetra hoe araka ny sitrapony no oka hoe ho ataontsika. Mazava be mihitsy manko teto ny ten'Andriamanitra hoe raha ohatra tsika ka tsy manana solika fitaiza tsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra dia ho veritsika rehefa tonga fotoana hatongavan'ny mpapakatra, rehefa tonga fotoana hatongavan' Jesosy ka rehefa hoe mihidy varavara fahasoavana isy fotoana tena hoe hikatona amin'izay zany ny varavara fahasoavana rehefa tonga Jesosy mampakatra ny olona eny an-danitra dia hidy ny varavara fahasoavana dia handondona itsika tsy ho fantatry Jesosy tsony, tsy ho sanatriana zasy ianao hoe ohatra izany hoe zasy ianao hoe tsy ho fantatry Jesosy hoe tsy mahalala anao ahoko fa zasy ianao ilay anisan'ny hiakatra rehefa tonga Jesosy eny amin'ny raholanitra dia hiara-hiakatra zasy ianao eny amin'ny raholanitra hiaraka amin'ny Jesosy satria zasy ianao eto androany efa nampianarina anana hoe solika fitaiza, zasy ianao eto androany ilay zanak'Andriamanitra efa manana fahazavantsaina, manana fanafahendrena, manana fahalalana, manana fanatahorana ny Jehovah ihany kokoa. Fanahin'Andriamanitra nefa mitoetra aminasy aminao dia anana solika fitaiza zasy ianao, afantatra ny sitrapon'Andriamanitra, anana fahendrena ihany kokoa ary ihany kokoa anana fatahorana an'Andriamanitra hoe vao misy fahadisoana dia anana fanetretena hifona eo anatrehan'Andriamanitra. Mino ahoko fa nisy ny raisinao izao ten'Andriamanitra izao. Mino ahoko fa tena hoe namangy anao Andriamanitra tamin'ny alalan'izao teny izao. Aza ataonao hoe mikapoka anao izao teny izao. Aza ataonao hoe tena hoe mahoana re zany hoe mibedy anao izao teny izao fa raiso ampitiavana hoe tian'Andriamanitra zasy ianao matombola ny teneny androany. Maninona no zany no teny fampaherezana teto androany. Raha mitiany olona manko ny amin'izao fotoana izao ny teny fampiherezana dia ho tahina ianao ho azo vola be ianao azo harena ianao kanefa tsy tokony hoe izay misy fotoana ianao mila hoe tonona fampaherezana ohatra izany hoe tahina, misy fotoana ianao mila hoe ampaherezana ohatra izany hoe misy ny fitahina ho anao fa misy fotoana ihany kokoa ianao mila ampianarina hoe sitrapon'Andriamanitra hoe ahoana ny ahatonga anao ho tafakatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mino ahoko fa raisinao ampitiavana izao teny izao mino ahoko fa anavaoanao tokoa ane izao ten'Andriamanitra izao raha taloha ianao tsy nahafantatra hoe ohatriny ahoana marina ny sitrapon'Andriamanitra, ohatriny ahoana marina ny fomba ohatriny ahoana marina ianao zany vao mahatonga anao hoe ho tafakatra. Nampianarina anao teto androany zany hoe mila manana solika fitaizana, mila miambina satria tsy fantatrao izay andro na ora izay fotoana ahatongavan'i Jesosy satria na izy irahana aty ambony tany arana dia tsy mahafantatra hoe rovina izy no avy aty ambony tany. Androany zasy ianao dia manana fahalalana, fahazavantsaina, nomena fahazavantsaina zasy ianao dia fantatry zasy ianao sitrapon'Andriamanitra, fantatry zasy ianao ny tokony ho atao, fantatry zasy ianao koa teto androany hoe rehefa tonga izany Jesosy izany dia tsy olona tokana fotsiny no mahita anazy ary izany Jesosy izany dia mbola tsy tonga amin'izao fotoana izao tsy mbola tonga izy amin'izao fotoana izao fantatrao zany androany ka na iza seho milaza ny tenany hoe Jesosy na iza miteny tenany hoe izany ho Mesia, izany hoe Andriamanitra dia fantatrao androany fa tsy mbola izy zany, fantatrao androany fa tsy izy zany.
satria ianao efa manana solika amin'izao fotoana izao, efa nentina mbavaka teo ianao, efa feno hery ianao, efa mijoro ianao, efa manana finoana matanjaka ianao, tena mino ianao fa hoe mbola tsy tonga ilay Jesosy izay nirahany aty ambony tany fa hoe olona sandoka milaza ny tena fa hoe ho Mesia, milaza ny tena fa hoe ho Jesosy aty ambony tany raha tsy tonga fotoana satria na izy Jesosy arana tsy mahafantatra. Dia rehefa tonga izany fotoana ahatongavana izany dia anisany miakatra zasy ianao satria zasy ianao dia efa mahafantatra an'ilay Jesosyntsika, mahafantatra an'ilay zanak'Andriamanitra ho avy eny amin'ny rahoalanitra. Tapitra ny fampaherezana fa hivavaka ho anao koa mba tena hoe Andriamanitra mihitsiny no hamangy anao sy tahiry ny ten'Andriamanitra ao anaty fonao. Ary ihany kokoa alohan'ny ataperany tanteraka dia hivavaka ny amin'ny alina isika ao aorian'izay vavaka izay mba tena hoe anana torimaso mamy ane ianao ary ihany kokoa mba tena hoe azo hery izay hoe mbola mety hoe miasa amin'izao fotoana izao ary ihany kokoa mety hoe misy amin'ny olona ihany kokoa atoandro any amin'ny toerana izay manaraka izao fotoam-bavaka izao dia mba Andriamanitra mihitsiny ane no hiaro an'izy ireny any amin'ny toerana izay misy anazy ary ihany kokoa anafihery anazy amin'ny fahasalamana an'izy ireny natotosany ny tontolo andro. Andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao zay satria tena tsara fiainanay ianao. Misaotra ny amin'ny teny izay nomenao teto androany na mpianatra anay teto ianao hoe mila mitahiry zay ny solika fitehirizana, mila feno foana zay ao anatr'ianao mila zay tena hoe marimarina koke miambina foana ny amin'ny fotoana rehetra satria tsy fantatra hozy izy ny tenao ny amin'ny andro na ora ny ahatongavana dia tena hoe na mpianatra ianao teto androany dia isaoranay ianao fa amin'izao fotoana izao dia mivavaka ho an'ny zanakao tsiraray avy izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao tompo mba tsy ho very izany teny izany fa tena voatahiry tanteraka ao anatin'ny fony ary ihany koa tena hoe hamokatra tanteraka ao anatin'ny foniny tsiraray avy izany teny izany, tsy hoe handalo fotsiny amin'ny sofiny izany tompo hoe na hoe nandrea izany fotsiny izy eto androany na hoe mety efa teny efa nirenesiny izany dia hiteny an'izany izy hoe efa reko izany teny izany fa tena hoe ameran'izy ireo ianao andraisany an'izany teny izany ampitiavana ao anatin'ny fon'izy ireo mba hahatonga an'izy ireo afantatra ny sitraponao hahatonga ny olonao izay nanaraka izao fotoam-bavaka izao ma tsy ho very, tsy ho very rehefa tonga ianao eny amin'ny rahoalanitra ka hoe ho very izy ireo tsy afantatra ny sitraponao tsy afantatra hoe efa tonga fotoana hoe ahatongavanao eny amin'ny rahoalanitra dia hoe ianahana izy ireo tsy hanana finoana hoe ianao Jesosy marina very eny tonga eny amin'ny rahoalanitra fa tena hoe hanana finoana izy fe fotoana satria ho fantany teny fa tsy olona tokana ihany ny ahitanao eny amin'ny rahoalanitra fa ny maso rehetra mahitanao. Tehirizy ao anatin'ny fony zanakao izany teny rehetrarehetra izany dada mba hahatonga an'izy ireo andresy eto amin'ity tany ity mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Makasitraka anao zany amin'ny fotoana teto androany satria tena tsapanay fa tsy nandao anay ianao fa namesoa anay ianao teto androany niaraka taminay teto ianao namery anay kristiana rehetra ianao namery fanahinao ianao nitoetra anatinay dia isaoranay ianao zany fa amin'izao fotoana izao dada dia mbola tianay ho tohizany zafatsarany zany raha tory zay amin'ity ala ity dia mangataka aminao zay mba tena hoe omenao torimaso mamy mba tena ianao mihitsy ny hamangy anay zanakao tsiraray avy ampitoetra anay anatin'ny nofo tsara mba hialany nofo ratsy eo aminay mety misy hoe tsy mahita tory mihitsy ny amin'ny alina fa manofo ratsy foana dia oka Jehovah Andriamanitra ny herinao tena hamotipotika sy handrava zany raha anao Jesosy handrava nofo ratsy rehetra zay hoe mahatonga ny zanakao tsy mahita tory ny amin'ny alina apetraka feno ampelantananao zany Jehovah Andriamanitra ary koa mety misy amin'izao fotoana izao olona mbola miasa dia mba omenao hery izy ireny ho feo fiarovana ihany kokoa izy ireny mba tena hoe ho vetivety aminazy dia ho maraina ny andro. Misy ihany koa any amin'ny toerana amin'izao fotoana izao mety atandro any amin'ny toerana izay misy anazy ireny miasa izy amin'izao fotoana izao mety hoe mianatra mba tena ianao mihitsy na fieran'izy ireny ihany koa me fiarovana mahagaga fahasalamana feno an'izy ireny avitany ny tontolo androny mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany dia makasitraka anao zay tompo midera anao manome voninahitra ny anaranao fa tsara ianao. Alleluia, amen.
ny amin'ny farana amin'ny fotoanantsika tompoko a fa manazava fohifohy koa ny amin'ny momba ny fiangonana raha ohatra ianao ka hoe manana etaeta ana hoe anaraka ny fotoam-bavaka tena hoe anaraka vatana isaky ny alahady ny andeha ho any amin'ny fiangonana dia ny fiangonana sanctuaire chrétien international ty à Maurice dia eo amin'ny camp levé io mandeha raha any amin'ny lalana amin'ny nord ianao dia mandeha trèfle ianao dia miala eo amin'ny UNES camp levé dia misy lalana mahitsy eo midina dia alohan'ny ahatongavanao amin'ny fiangonana dia misy ny station amin'ny polisy eo dia manaraka ny ankavanana ianao dia midina eo amin'ny parking dia misy olona mitsena anao eo raha ohatra indray ianao zany hoe mandeha bus mangamanga ihany kokoa ianao camp levé dia tena miala mihitsy ianao eo amin'ny station ny polisy raha avany Rosile ianao dia mandeha taxi train miala eo amin'ny mandra eo amin'ny Asamal dia miala eo amin'ny UNES camp levé dia mahitsy dia droite amin'ny manatrika anao iny ny lalana alehanao tompoko ary raha ihany kokoa ianao any Madagasikara dia eo amin'ny taninandro no misy ny fiangonana eo amin'ny Braony Amereux eo amin'ny Maki Pizamania dia faly manasanao tompoko ho avy anaraka ny fotoam-bavaka isaky ny alahady manomboka amin'ny 7 sasany aty à Maurice dia any Madagasikara amin'ny 7 ora dia tahiny tompo daholo tompoko hitsodrananao zay ento koa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehova andro maro ianao amen tahiny tompo daholo tompoko amin'ny fotoana manaraka indray tompoko